Jehovah no mpanjaka, aoko angovotra amin'ny firenena, mipetraka amin'ny kerobima izy, aoka iorooro ny tany, lehibe azy io na Jehovah, ary avo ambonin'ny firenena rehetra izy, aoka hidera ny anaranao lehibe sy mahatahotra ireo, fa masina Jehovah. Ny herin'ny mpanjaka dia tia rariny, ampitoerinao ny fahitsiana, fitsarana sy fahamarinana no ataonao eo amin'ny Jakoba. Manandrata Jehovah Andriamantsika ianareo, ka mianko fa eo amin'ny fitoerany tongony, fa masina izy. Amen. Vavaka isika rainay izay ny an-danitro, mankasitraka indrindra izay satria nikenao ny anaovanay izao fanompom-pivavahana izao. Korahana tanteraka izany izahay dia mangataka ny fanahinao ampomba nay tsirairay avy, anomenay ny fampaherezana, ampangino ny feo hafa rehetra Andriamanitro, aoka sy tsy haria fa tsy ny feonao rery izahay. Ny anaran'i Kristy no anonanay izany vavaka izany. Sotra Tompo malalo. Amen. Falmerabanao sy ny ankonanao izahay natratra nyity andro anio ty fiangonana Adventista amin'ny tandrina ny andro fafito Ambatomaro no manoloananao. Firarinay mba ahita fanambinana sy fitahiana ho anao any fanarahanao izao fandaharana izao. Kutukurira ilai fiti maeri fa fiti avanama mamerina niveri o ira tifuku ira fatenati ilai pamutina. Isaulai faefanabe manufani panuta natin maleni azare hajesi sauni uta o ira rifuku ira fatenati ilai pamutina. Isaulai fumanguraka rasendrana tumani manarina raputraka nuni
isankamina nalinana andro o ira rifoko ira fa tena ty ilay mpamonjina iraiko fa maharitra ny fitiavanao ny taona hoanandanitra onina mandrakiza o ira rifoko ira fa tena ty ilay mpamonjina amaka ny tenin'andriamanitra isika azo hitantsika eo amin'ny bokyny romanina toko 12 andininy faharoa romanina toko 12 andininy faharoa aminaran'i Jesosy. Ary aza manaraka amin'ny fanao zao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Hotahiana eny ny teny asoantsika. Amen. Zao sika dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra raha n'izy any an-danitro, misaotra anao zahay fa nomenao fitahiana hiaraka aminao amin'ity maraina ity. Ankehitriny dia fantatray fa eto anao satria raha misy mivory 2 na 3 dia eo mandrakariva ianao. Koa aoka anao Andriamanitro hitarika ity fotoana ity ka ho feno fitahiana ny tsirairay avy ary ahery ny tsirairay avy atsapa ny fisianao. Zany vavaka zany dia tononay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ho amin'ny fanatitra sy ny ampafolony isika izao ny teny vakina dia ao Marka toko 4:17 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nohony tamin'ny Betania Jesosy tao an-trano Simona boka ka nipetraka nihinana dia avy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra nisy narda sarobidy indrindra dia novakiny ny tavoara ka nahidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka. Araka ny hitantsika dia ny zavatra izay sarobidy indrindra teo amin'ity vehivavy anankiray ity no narotsany teo amin'ny lohan'i Jesosy rehefa tonga namangy anazy Jesosy. Ankehitriny dia manasa anao hanolotra ny zavatra tsara indrindra sarobidy indrindra ny aminao ho fanatitra velona ho an'i Jesosy. Araka hivavaka isika. Andriamanitro, mankasitraka feny amin'ny fitahianao ny fiainanay nandritra iny maniny ka toy izao sabata izao. Ankehitriny raha nolotra ny fanatitra sy ny ampafolony dia metery ianao omba sy hita ary hitan'ny olona izay androtsaka izany ihany koa ary indrindra Jesosy aoka ny zavatra izay sarobidy indrindra ao aminay no harotsaka ao aminao. Amen.
ny fitahiana. Mbola faly miaraba antsika ankizy rehetra indray ny tenako a natratro izao sabaty izao. Izao tsika dia tonga eo amin'ny toriteny ho an'ny ankizy ka mialohan'izay a dia andehantsika hanondrika ny lohantsika hivavaka. Jesosy eo misaotra anao izahay efa nitratro izao sabaty izao indray. Mamenanaka mamindra fo aminay raha ian'ny teninao eto izay dia angena mba hilatsaka-pony an-tsirairay aby ary ho zazam-pankatoa. Izany iriko sy angataoko amin'any Jesosy. Amen. Ny lohateny toriteny entiko aminareo androany ankizy a dia manao hoe tratry lita, izany hoe tantaran'ny lita no entiko aminareo. Hoy neny, avikely ange ianao hoe ahoana tompoko? Avikely ange ianao hoe mba misy resaka ataoko aminao. Ahoana izay ry neny? Izao ry lita, andeha hamonjy mariazy a izay sy dadanao amin'ny lahady. Olona roa ihany nefa no asainy a, izany hoe izay sy dadany mandeha, fa ianao kosa ry lita dia mijanona eto amin'ny zoky manao ny raharaha sy ny entomodinao. Dia rehefa vita ny raharaha sy ny entomodinao a, dia afaka milalao ianao. Izaho koa angeriny mba te hahita mariazy e. Tsy ry lita, aza malahelo, fa rehefa mody izay a hitondrainay mofomamy. Eny ara ry neny a. Tonga ray ankizy ny lahady a, dia lahy sy dada sy neny nandeha namonjy ny mariazy, fa i lita kosa nandeha nanao ny raharaha sy ny entomodiny. Rehefa vita nefa ny raharahan'ny lita dia lasa eritreritra teo izy hoe mba te hahita an'izany mariazy izany aho ka. Maninona moa raha mandeha sady akaiky ny trano ange ilay fiangonana e. Sady izany vetivety fotsiny fa tsy ela be e. Dia rehefa nandeha izy a, dia tonga teo amin'ny fiangonana, dia niakatra amin'ny varavarankely izy dia nitazana. Ary tena mahafinaritra tokoa izy izany a. Tena nanenina ihany aho raha tsy nandeha taty. Tsy tapitapitra izay nefa rankizy a, dia nisy zavatra nanaitra tampoka ny lita, ka lasa aingana izy nitsoaka nody. Rehefa tonga nefa ny hariva dia tonga tao an-trano dada sy neny. Vita ve ny entomodinao sy ny rarahanao ry lita? Eny ry neny a, ty ara mofomaminao e. Andro vitsivitsy taty aoriana nefa dia tonga nisy mpamangy tonga tao an-trano. Manao mamany lita, saika mba hanatitra ny sarinareo tamin'ny mariazy aho. Saotra betsaka indrindra ry se a. Akory nefa rankizy na terany raha nahita ny sarin'ny lita tao anatin'ilay sary. Ajanontsika treo rankizy ny tantara fa andeha andraisantsika lesona. Nanaiky ny teny nomena ve i lita? Nieritreritra ve izy fa hoe tsy ho hitany dada sy neny? Andeha ny ovakitsika ny ao amin'ny Jakoba e. Jakoba toko voalohany 2:20.
jakoba toko voalohany andifa 2 amin'ny anaran'i jesosy fa aoka ho mpakatony teny ianareo fa aizam-piany fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo irariko amintsika ankizy rehetra mba mpakatony teny izay omeny isika amen. Grâce à toi Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi Seigneur, je vis dans ton amour. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Grâce à toi Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi Seigneur, je vis dans ton amour. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Grâce à toi Seigneur, je peux prouver ma foi. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi Seigneur, je me chancellerai. Car sans toi, oui, je sais, jamais
miarabantsika mpiaino miarabanao mpanaraka izao fandaharana izao fa ny pompevana manokana iarana amin'ny fiangonana Mbatomaro raha ifarana izao fanompovevana izao dia azo hery atrenany ho avy isika indrindra mandrapatapitra ty taona 5 ity misaotra manokana ny mpikarakara ny teknisiana tamin'ny fampitana ny fandaharana rehetra ho any amintsika mampitomboina mandrakariva ny fahaiza-manao mba azahoantsika manome ny voninahitra ho azy melohany andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra raha hiaino ny teninao izahay dia anao nampanginan'ny feo hafa rehetra ka metraka ny teninao amponay ka ho zary fiainanay izany mamela koa anao ny elokay mamindrafo aminay ka ho vita fihavanana aminao izahay ka mba ho fifaliana ho anay ny miatrika ny seza fiandrinanao amin'izao fotoam-pivavana manokana izao mankasitraka indrindra Andriamanitra ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no entinay manonona sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Inona sitrapon'Andriamanitra aminao? Raha ifarana ity fotoam-pivavahana ity dia angatahako ianao ametraka izany fanontaniana izany. Inona no sitrapon'Andriamanitra ny amiko? Asa fa mba nametraka izao fanontaniana manaraka izao ianao hoe ahoana no ananana fiainana mahafaly an'Andriamanitra? Ahoana ny ananana fiainana mahafaly an'Andriamanitra? Isika rehetra dia samy resy lahatra fa ny sitrapony izao tontolo izao dia mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izao nefa no aoka tsy ho adinontsika. Jaona 7:12 ny 5:12. Jaona 7:12 ny 5:12. Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Vavaka nataon'i Kristy ho an'ny mpianany izany. Ary rehefa tohizantsika izany ao amin'ny 9:20 nefa tsy ho an'ireo ihany no angatahako fa ho an'izay mino ahy koa no ny teniny. Izany hoe natao ho ahy, natao ho anao, natao antsika rehetra izany vavaka nataon'i Jesosy izany, ho anao izay mino fa Jesosy nanavitra anao, ho anao izay mino fa Jesosy ny mamonjy antsika tsirairay avy, fa tsy ho an'ny mpianany fotsiny irery ihany. Voalohany raha jerena ny Jaona 7:12 dia ny fankatiavany firaisam-po sy ny tondra ny voninahitra manitra no ambety ny resaka ao tahaka ny Jesosy nanome ohatra tamin'ny fiainany dia tahaka izany mba hivavahan'i Jesosy ho antsika tsirairay avy mba hitondra ny voninahitran'Andriamanitra sy haneho izany amin'ireo manodidina antsika tsirairay avy. Izany no sitrapon'Andriamanitra voalohany indrindra ho antsika dia mba hifankatiavantsika, mba hiraisantsika fo, hitondrantsika ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny olona rehetra. Ny apôstôly Paoly rehefa nahatakatra an'izany dia nafantatra ary nanafatra manokana ireo mponina tany Filipy. Hitantsika izany eo amin'ny Filipianina 2:2. Filipianina 2:2 ny 2:2. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia tanterahany fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona inona. Azavainy manokana izy io, ampiny fanazavana misimisy kokoa amin'ny andininy manaraka. Tsy maninona raha vakitsika hatrany amin'ny 1:1 mba ahatonga an'izany azava kokoa ho antsika tsirairay. Filipiana 2:2 ny 1:1 sy ny manaraka. Koa raha misy famporosiana ao amin'ny Kristy, nendazaitsika tery aloha hoe Kristy ohatra teo amin'ny fiainana. Raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrana, dia tanterahany fifaliako mba hiraisanareo saina,
miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona na inona amin'ny fampandanina na manandra-tena foana, fa mifanetretena dia aoka samy hanao ny namany no mihoatra noho ny tenany, aza samy mihevitra ny azy fa sany amin'ny namany koa. Aoka ho aminareo zao saina izao tahaka izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy natao no zavatra hofikirina mafy ny fitovena amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany no manam-pitovena amin'ny olona, ary rehefa fananantareo olona izy dia nanetry tena ka nanaika hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Azontsika tohizana zany vaky-teny zany rehefa any an-trano isika. Fa manao ahoana tokoa moa izao tontolo izao? Rehefa mamaky indray isika ny any amin'ny Timoty 2:7 dia manomboka amin'ny 9 izao tontolo izao manao ahoana ny toetrany. Fa aoka ho fantatrareo izao fa anamparany any dia hisy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka-tena, mpiavonavina, mpiteny ratsy, tsy manora isy ireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahompo, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tiany fahafinareta mioatra ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa nandany heriny, ireo koa dia halaviro. Ny vaky-tenintsika teo dia nanomboka tamin'ny hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Dia dika teny mitovy amin'izany ny hoe ireny koa dia halaviro. Inona amin'ireo ndray no mety mahazo anao hoe? Inona amin'ireo no mety mahazo ahy? Fitiavan-tena ve? Mety ho fitiavam-bola ve? Mety tsy fanoavana ny ray aman-dreny ve? Maromaro amin'ireo ve? Ny sasasasany amin'ireo ve? Ny vaky-tenintsika ihany no mamaly azy. Izao no toy ny vaky-teny miova amin'ny fanavaozana ny saina. Mbola tsy tara isika izany izao. Mbola tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra, ka azontsika atao ny miova. Azontsika atao ny miova ho amin'ny saina tsaratsara koa araka ny sitrapon'Andriamanitra, ka hahafaly an'Andriamanitra, ary tombontsoa lehibe ho anao ny fananana ny Baiboly. Ozy izy eo amin'ny Salamo 7:100, 5:100. Andiny lanitsika tsy enjery loatra izany, fanily ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra dia manampy antsika amin'ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra, ka azahoantsika saina voazava ny tenin'Andriamanitra. Ary manampy an'izany ny Jaona 2:7-7, lantsika tsy enjery ihany koa izany, hoe dinionnareo ny soratra masina fa ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana mandrakizay. Ary ireny no manambara ny fandiniantsika ny soratra masina dia tena zava-dehibe dia zava-dehibe tokoa ho amin'izay fanavaozana ny saina izay. Ny fahatelo dia ny hoe angatao ny fanahy masina hanampy sy hitarika antsika amin'izany fanavaozana ny saina izany. Jaona 4:7. Ndeha mamaky teny indray isika ao amin'ny Jaona 4:7 dia ny 9:20 sy ny manaraka eo dia hitsambikimbikina isika. Jaona 4:7, ny 9:20. Zao afaka ny teny aminareo zao: tsy hamelanareo kamboty hakaty aminareo vetivety foana, dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo hahita. 9:20, izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay raha ny ray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra, hampatsiara anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Izany hoe tsy miasa irery izany isika, tsy miasa amin'ny herin'ny tenantsika manokana isika, fa efa nomen'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Efa nomen'Andriamanitra koa izay rehetra nahatanterahantsika izany fanavaozana ny saina izany. Ao anatin'izany saina havaozana izany no hitarehan'Andriamanitra antsika ny ahalalantsika ny sitrapony. Amerina fotsiny tsika io ny sitrapon'Andriamanitra antsika voalohany dia ny fankatiavantsika.
mba hitondrantsika ny voninahitr'andriamanitra ao anatin'izany fifankatiavana izany. Ny faharoa dia ny hanavaozantsika ny saina mba ho tia azy sy ho mendrika ny teniny isika. Ary Jesosy mamerimberina matetika an'izy eo, raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Izany hoe eny amin'ny fiainantsika, amin'ny fitandremantsika ny didin'Andriamanitra dia milaza isika fa ao amin'Andriamanitra, nahazo fanavaozana avy amin'Andriamanitra ny saintsika. Tsy mijanona hatreo anefa ny tian'Andriamanitra hatao amintsika, ny ilain'Andriamanitra ny eo amintsika, fa mihitatra any amin'ny hafa izany. Ny roa voalohany voalazantsika teo dia amintsika samyntsika ihany, izaho ny tenako, izaho sy ianao izay efa mitondra tena ho zanak'Andriamanitra. Fa ny fahatelo dia mihoatra noho izay, araka ny fa voalazantsika teo aloha, no hoe mivoaka na mitondra zany voninahitr'Andriamanitra zany amin'izao tontolo izao izay tsy mahalala an'Andriamanitra, izay manao tsinitsinina n'izany voninahitr'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Matthieu 7:20 no ahitantsika an'izany voalohany. Matthieu 7:20, andininy lanintsika tsy anjery ihany koa izany andininy izany. Dia ny andininy 7:20, 7:20 sy ny 20. Andininy 7:20 manokana no vakitsika. Koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisasy eo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Izay no hiraka rehefa voavonjy ianao, rehefa nahatsapa ianao fa nivonjen'ny Tompo, nivonjen'i Jesosy, dia irahany indray, ndana vonjeo ny hafa, ampianaro an'izany ihany koa ny hafa, aza tia tena ianao. Ny olona izay nahatsapa fa nivonjen'i Kristy dia mitady ihany koa tsy mampitombona ny tenany mihitsy, fa manao izay hamonjena ny hafa ihany koa. Tiantsika Andriamanitra. Misy sary anohatra izay avy amin'ny zavaboary nataon'Andriamanitra hakatsika lesona ihany koa. Dia tsinony izany fa ny amin'ny fanday. Sika rehetra samy mahalala ny atao hoe fanday e. Izany fanday izany dia fantatsika biby mandady, ary tsy afaka mandeha mafy izany, ary na dia mandeha mafy azy izy dia azontsika atao ny misambotra azy. Mandady amin'ny tany izy, ary indraindray mandady amin'ny hazo, arakaraka izay toerana misy azy, fa voafetra ary voafehy miankina amin'ireo toerana misy azy ireo izany fanday izany. Nefa misy ny fotoana tsy maintsy hidiran'izany fanday izany ao anatin'ilay landy ozy izy sika, na konkonina no ozy izy sika, amin'ilay trano keliny miditra ao izy, fa ny fidirany ao no ahafahany zany landy zany hivadika ao lolokely. I lolokely izay mahafinaritra antsika io. Dia ilay lolokely tsy nandady tamin'ny tany intsony, tsy voafehiny tany intsony na mihazo intsony, fa lasa manina izy ireny, manidina ary mahafatifaty antsika. Ary ntsika ary na hisambotra azy ary indraindray tsy mahazo, satria voaova rehefa nanaiky niditra tao amin'ilay trano kely, landy keliny ilay fanday. Dia tahaka izany ihany koa isika rehefa mila fanavaozana avy amin'Andriamanitra. Raha fehezin'izao tontolo izao, raha miezaka hifehy antsika izao tontolo izao, rehefa manaiky isika ny hotarian'ny fanahy masina, rehefa manaiky isika ny fitiavan'Andriamanitra, rehefa manaiky isika ny fanavotan'i Jesosy Kristy, dia afaka hanavao antsika izy. Ka tsy ho zary ho fanday tahaka ny teo aloha miankina amin'izay misy azy isika, ka hiankina amin'izao tontolo izao, fa ho tahaka ny lolokely indray izay tsy voafehiny zany misy azy zany, fa afaka haniditsidina ary hanome voninahitra ihany koa an'Andriamanitra amin'ny toerana rehetra izay misy antsika eny anabakabaka eny. Ny zava-dehibe zany dia izao, ny fanekenao, ny fanekeko izany fitarian'Andriamanitra izany. Ao amin'ilay boky amin'ny teny anglisy, Christian Temperance and Bible Hygiene, pejy 770 sy 770, dia misy an'izao andalateny izao, izay atao amin'ny dika teny malalaka,
manao hoe ny anjaranao dia ny mametraka ny sitraponao amin'i Jesosy Kristy. Rehefa manolotra ny sitraponao azy ianao dia mandray anao avy hatrany izy ary miasa ao anatinao amin'ny sitrapony sy ny fanaovana ny sitrapony. Entiny eo ambany fifezan'ny fanahy masina ny toetranao. Ny eritreritrao aza dia manaiky azy. Rehefa manolotra ny sitraponao amin'ny Kristy ianao dia miafina miaraka aminy ao amin'Andriamanitra ny fiainanao. Tsy hahomby mihitsy ianao amin'ny fanandratana ny tenanao raha tsy miandany amin'ny Kristy, miara-miasa amin'Andriamanitra sy ny fanahiny. Ary Andriamanitra dia manome toky fa hanampy anao amin'ny ezaka rehetra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny fanapahan-kevitra amin'ny fanavaozana ny saina zany dia miankina aminao. Fa rehefa tapa-kevitra ianao dia Andriamanitra no miasa. Dia mba ho voninahiny avokoa izay rehetra ataontsika. Ombantsika ny Andriamanitra ka hitarika antsika indray izy amin'izany fanavaozana ny saina izany, hamantarantsika ny sitrapony Andriamanitra. Tena tiantsika ny Andriamanitra io. Mateo 7:22 ahoana hozy izy? Indro aho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'ny izao tontolo izao. Ho tanteraka amintsika n'izany. Amen. Fa
vavaka isika. Andriamanitra o raha inay misaotra no ny teninao no menao anay androany. Ianao tokoa hanavao anay. Nanapa-kevitra izahay fa ho eo aminao mandrakariva, omeo anao ny fananao masina hampatsiaro izany isan'andro mba ho vaovao isan'andro aminao koa ny fiainanay tsirairay avy. Ny fiainan'ity mpanomponao izay miaino ity androany dia mba ho tariany fananao masina, mba ho vaovao ny saina mandrakariva, hanome voninahitra ny anaranao, hitondra an'izany voninahitra ao izany amin'izay rehetra ny fanerasera aminy, ary ho hita fa mpianatra ao tokoa sy olona ao tokoa izahay tsirairay avy. Ka ho tanteraka aminay ilay teny nampitondranao tao amin'ny teninao, fa izahay dia taranaka voafidy mba ilaza ny hatsaranao, miala avy tao amin'ny maisina amin'ny fahazavana mahagaga. Ko raha isaraka eto amin'izay ty amin'ity atoandro ity dia tantarao aminay ny tsodrano fanaonao tamin'ny zanak'Israely fahizay, manao hoe: hitahy anao any Jehovah ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao any Jehovah ka hamindrafo aminao, hanandratra ny tavany aminao any Jehovah ka hanome anao ny fiadanana. Amen.